Tena hita hoe betsaka ny zavatra mianjady amin'izao fotoana izao na mahakasika ny tena manokana ny tokantrano misy anao sy ny hoe manodidina na ny firenena koa ary dia tena maro dia maro ny sedra sakain'ny olona ary tena hoe ohatry ny ahoana no ahafahana mbola mijoro mandroso miatrika an'izany zavatra izany satria tena hoe izay sarangotana rehetra ohatry ny hoe tsisy mety daholo ary miezaka ihany ianao zany mampahery tena ao anatin'ilay izy mampahery ny hafa ihany koa kanefa ny vatsy ho anao manokana koa ary na efa lany na ritra na tena hoe mampiahiahy ihany satria sao dia lany tamingana izy ity dia ohatry ny ahoana ny ahafahana mbola hijoro raha ohatra ka mahatsapa ianao hoe tena izay tokoa ny zava-misy hoe tena ahoana ihany ary ity fandehan'ity fiainan'ity makaizintsika reto natao anao ity vidéo ity satria ezakitsika ao anatin'ny reto herinandro vitsivitsy reto hiaraka anadiady ny fomba ataon'Andriamanitra anafahany ny olona izay efa hoe nantsony amin'ny anarany mba tena anana fiainana ao anatin'izany hoe fanafahana izany fahafahana ihany koa ao anatin'ilay hoe dia ao amin'ny fampanantenana. Eny raha zareo tonga soa indray eto amin'ny sehatry ny Christ Movement Madagascar sehatra anankiray izay hoe ahafahantsika mandalina bebe kokoa ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra miekipe zany ary koa tena hoe mampahery atsika tsirairay avy any tokantrano any ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana no angalana ny fampianarana avao amin'ny Baiboly ka ho ampiaritsika amin'ny fiainana isan'andro. Sandratra ny anarako ary anisan'ny mitarika ao amin'ity sehatra anankiray ity izany hoe Christ Movement moa dia sampana anankiray ao anatin'ilay fikambanana hoe Ecozo Madagascar ary izy io dia tena hoe entina mampielo ny filazantsara mampiofana ny olona tena hoe ao anatin'ny discipleship zany dia anisan'izany ny hira fiderana moa izay hitanareo ihany koa atao anatin'ity sehatra ity izay mahafinaritra foana no manambatra azy ireny ary koa mizara azy amintsika rehetrarehetra satria tena hoe mamy izany milomano ao anatin'ny fiainana miaraka amin'ny tompo izany mandritry ny andronao manontolo izany raha afaka sady hoe miasa ianao mihaino hira fiderana na hoe sady manao raharaha mitaiza sy ny andronao manontolo izany dia tena hoe feno ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia izay ny faniriako antsika rehetrarehetra hoe na mafy sy mangitaky n'inona ary ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia hitan'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany, hitany ny zava-miafina sy ny hafelona, hitany daholo ny zavatra tsy everitsika akory ary kanefa ny sitrany dia mba hananantsika fiadanana, hananantsika an'izay hoe fiainana manana ny ampy, manana ny oatra ary satria zanany itsika noho izany indrindra dia tena tsy tiany hoe hisy zavatra amatopatotra atsika, tsy tiany hoe zavatra manangeja atsika fa tena mitondra ny fanafahana foana no ataony. Maninona moa no natao hoe dia mankany amin'ny fampanantenana ity lohateny ity tena efa ela reto ny te hiverina indray hanao vidéo fampianarana sy fizarana fa noho ny adidy amin'ny manandraikitra sy ny zavatra mitranga ihany koa eo amin'ny fiainana dia tena hoe izao indray vao tena hoe fotoana anankiray afaka tena natokana anaovana an'ity satria indrindrandrindra ny amin'ny zava-misy amin'ny firenena fa tsapa kokoa rehefa miresaka amin'ireo olona manodidina na namana moa izany na namana misionera, namana akaiky ny fianakaviana dia betsaka amintsika no mandalo zavatsarotra amin'izao vanim-potoana izao. Ny tenako manokana dia anisan'izany satria tena afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny fitahian'Andriamanitra, ny fanafahan'Andriamanitra ary izay indrindra ny tena nahatonga anahy hoe andeha hizara satria tsy natao hitolona irery ianao, tsy natao hiady irery ianao na inona toerana misy ianao amin'izao fotoana izao eo Andriamanitra fa misy olona ihany koa apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika natao anarina antsika, anangana antsika ary hanafaka antsika satria rehefa tena voafatotra ianao na amin'ny aretina io na amin'ny troso io na amin'ny fijangajangana io
na amin'ny karazana ota samihafa io na amin'ny karazana zavatra ataony olona aminao rehefa tena voafatotra ianao sy voageja tsy afaka mamano tenanao ao anatin'le izy fa tena hoe misy olona avy aty avelany mila manao an'izany ary eto dia tena ampatsivoka antsika rehetrarehetra ihany koa fa i Jesosy Kristy irery ihany no lalana sy famarinana ary fiainana ary izy ilay mpamonjy antsika rehefa mitodika aminy isika dia mandray azy ho tompony fiainantsika ho mpamonjy antsika satria araka ny teniko teo tsisy olona afaka anafaka ny tenany ao anatin'ny fanagejany fahotana mihitsy na inona endriky fahotana io na inona na enao no nanao an'io na ny olona nanao an'io taminao izy irery ihany no afaka manao an'izany ka miainga amin'izay fanetretena antsika izay miainga amin'izay fandraisana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika izay aloha ny dingana voalohany indrindra mila ataontsika ary rehefa vita izay dingan'izay dia mivavaka itsika mba tena hoe tolory ny lalana ahafahantsika mandeha amin'ilay dia ary amin'ilay fampanantenana satria inona tokoa moa izany ilay hoe fampanantenana fony mbola tsy tao mivoaka akory isika dia efa tao anatin'Andriamanitra ny fikasany momba antsika izany hoe momba anao manontolo dia efa voasoratr'Andriamanitra fatany ary izany fikasana izany dia tsara satria ny zavatra tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra betsaka moa ny fanontaniana hoe raha tena misy Andriamanitra dia maninona ary misy izao zavatra ratsy rehetrarehetra izao raha tena tia anahy Andriamanitra maninona ny alany amiko ny olon-tiako ny fianakaviako tena betsaka ny fanazavana mikasika an'izany ary io tena hoe tena ho lava be le izy fa ny androany aloha dia te hifantoka manokana ny amin'ilay hoe aiza no misy anao amin'izao fotoana izao ary aiza no tena tian'Andriamanitra hitondrana anao ary rehefa mizara eny amin'ity herinandro vitsivitsy ity tsika dia mino aho fa hiresaka bebe kokoa noho izay hoe maninona no misy ny ratsy eto ambonin'ny tany maninona no mianjady amintsika ny zavatra tahaka izao satria raha tsara Andriamanitra dia maninona fa ny eto aloha dia te hiteny hoe noho izay fahatsarany izay noho ny hoe lehibe ny fahasoavany ho asianao dia manome lalana foana izy ho antsika hiala amin'izay fatotra izay ka mandritry ny reto fampianarana reto dia hoe dia mankany amin'ny fampanantenana dia mihodina amin'ny tantara Mosesy sy ry Joshua moa no tena ho zaraiko eto fa misy ihany koa ny referansa samihafa izay alaina avy ao amin'ny soratra masina ho zaraina ihany koa mandritra an'izy reto dia manantena hoe hanampy antsika indray izany fototra tsara amin'ilay tenin'Andriamanitra izay fantatra hoe tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary izay fampanantenana izay efa hoe eny sy amainina hozy izy izany hoe ny azy efa vitany efa nisoratany efa nisoritany ihany koa fa ny antsika sisa mila mianatra miaina an'ilay fampanantenantsika satria amin'izay hoe natao hoe dia le izy ho any amin'ilay fampanantenana satria matoa atao hoe dia dia mbola tsy eo am-pelantanana izany satria fampanantenana le izy efa notononona izany hoe misy ty zavatra ty efa misy le izy fa tsy hoe hisy Andriamanitra tsy voafehany fotoana fa amintsika ilay izy mbola tsy eo am-pelantanana dia mbola hisy izany ao aloha ao izany le izy ka noho izany indrindra ohatrany ahoana no hitondrantsika ny fiainana inavy ireo dingana mila raisintsika ahafahantsika miainga eto amin'ity sehatra misy antsika ity mandra-patongany amin'ilay fampanantenana andao antsika andinika ny lalam-piainandry Mosesy fahalohan'izay te hanasanao hoe mamaky ny boky ny Exodosy satria reto tantara sy fampianarana rehetra izay voazaraina eto dia mazana tena hoe nifototra tao anatin'ny io boky io satria tena mba tiako halaliantsika bebe kokoa izany hoe fanafahana izany dia izay no tena hoe miantony ny safidinany reto tantara reto manokana kanefa ny alohan'ny resahantsika momba Mosesy dia ndaontsika ny hiverina hijery todika hoe ohatrany ahoana moa nahatongavany zareo tany Egipta satria tamin'ny andron'ny Josefa fantatritsika fa tena tiany ny dadany tokoa izy ary noho izay fitiavana manokana izay dia efa nisy fialonana tao anatin'ireo mpiray tampo aminy fa indrindrandrindra ihany koa rehefa nanomboka nahita fahitana i Josefa dia nizaran'izany dia voamena ampitombo betsaka an'ilay fialonana zavatra rehetra nefa dia fantatritsika fa miara-miasa avokoa
ahasoa zay tian'Andriamanitra ary nantsoana manokana ho an'ilay antso zay efa voasoratr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika noho izany dia izay ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Josefa. Ary ny fifikirany tamin'izany finoana izany, fifikirany ao anatin'izany hoe fitondrana an'ilay fiainana ao anatin'ny famarinana dia tena hoe nitondra valisoa ngeza be teo amin'ny fiainany. Ka rehefa nialina reto ray tam-po taminy dia lasa tena hoe nanana fikasana ny hamono, hamotika mihitsy izany e. Ohatr'izay mihitsy koa ny zavatra apetraky ny devoly ao anatin'ny olombelona rehefa ohatra ka misy zavatra mitranga tahaka izany, satria eto dia tena hoe na inona fikasana nataon'Andriamanitra tao anatin'ny fiainan'i Josefy tsisy ninona afaka nandrava an'izany. Ary hitantsika koa izany eo amin'ny fiainan'i Mosesy. Ka rehefa nialina reto mpiray tam-po taminy dia rehefa mamaky ny soratra masina tsika dia mahita fa tena hoe ratsy ny zavatra nitranga ary nahatonga an'i Josefa tao anatin'ny figadrana izany, satria na inona dingana tao anatiny tao, nandehanany tao nampahatonga anazy tany Egipta dia tena hoe efa tao anatin'ny fikasan'Andriamanitra ihany koa foana ny miaro anazy nanome lalana anazy mba hivoaka. Ary rehefa nandeha ny tantara dia tonga amin'izay ny fotoana vao marika ilay fahitana hitan'i Josefa. Ary teo dia tsy maintsy mila anazy ny mpanjakan'i Egipta, satria raha tsy izany dia tena hoe 7 taona iringiriny tsisy ninona fa dia karakaina ny tany. Ka tsy maintsy nanaraka ny drafitra napetraky Josefa mba tena hoe ahafahan'izy ireo mivelona, tena hoe misurvivre izany ao anatin'ilay izy. Ary tena tsy vitan'izany fa lasa nahatonga mihitsy ny hoe hatramin'ny fianakavian'i Josefa arany lasa tafaray indray noho izay vanim-potoana izay. Ka iny eo ihany fa ny tena tiako hatongavana dia izao. Rehefa nanao ny tsara Josefa, tena hoe nanavitra firenena izay tsy firenena niaviany akory ary, fa tena hoe rehefa nanaiky ho fitaovana izy hanavitra ny firenena io dia ny zavatra nitranga dia hoe nitondra zava-baovao tao anatin'ilay firenena ary ihany koa lasa nanampy ny fianakaviany manokana. Rehefa nandeha nefa ny fotoana efa 100 taona taty aoriana, tsisy nadadidy intsony nataon'i Josefa, satria efa dila daholo ilay génération teo aloha dia lasa efa mpanjaka vaovao amin'izay no mitondra ny Egipta. Noho izany lasa tsy fantatry ilay mpanjaka io intsony izany zavatra any, ary ny natahotra ary izy hoe mebe dia be reto Israelita reto, ka raha mitombo foana reto dia tena mety handringana antsika indray ary, satria izay le fiainana tamin'ireny vaninandro ireny hoe mikonkerira fanjakana ny firenena mba ahafahany manitatra mitombo dia matahotra ny mpanjaka ny Egipta tamin'ilay izy. Noho izany dia naniraka izy hoe vonoy daholo izay zaza teraka, zazalahy teraka, fa ny vavikely ihany izany no tazomina. Dia nefa ny zava-misy dia miverina indray eto hoe nefa nanana fikasana ho an'i Mosesy Andriamanitra. Ary ity tena tiako voaraintsika tsara mihitsy, satria na inona zavatra tsy hoe mpanjaka mihitsy no tena efa manome an'ilay didy hoe vonoy ihany daholo ny zazalahy, dia mbola namen'Andriamanitra fahafahana ihany i Mosesy ho velona. Ary tsy vitan'izany fa tena nomeny fiainana tao anatin'ny tranon'ny mpanjaka ihany koa ary mbola ny reniny sy ny zokiny no mbola nikarakara azy ihany koa tao anatin'izany. Tena mahatalanjona ny fitiavan'Andriamanitra reto. Raha ny amiko manokana na ny fiainako manokana no jereko dia tena hitako mihitsy hoe nabetsaka ary ny fikasan'ny fahavalo izay tena hoe tsy tonga izy raha tsy hamono, hamotika, handringana ny fikasan'Andriamanitra dia tsara foana, satria izay mihitsy ilay teny eo amin'ny Jaona 10 iny hoe Jesoa kosa tonga mba hananantsika fiainana be dia be. Dia ohatrany ahoana izany fiainana izany, satria eto izao Mosesy efa noketrehana izany hoe ho faty, efa hoe ho vonoina, kanefa mbola nanana fiainana afaka nelehibe izy, afaka niaina izy, afaka tena hoe nandroso ny fiainany. Ary rehefa tonga amin'izay ilay vanim-potoana tena hoe niantsoan'Andriamanitra azy, niaktiven'Andriamanitra azy, natahotra izy, satria lasa hitany be ilay réalité hoe ay ve ity izaho ay ve reto ny vahoakako ay ve izao ny zavatra tena misy, satria rehefa tao anatin'ny fiainana amin'ilay hoe mahampanjaka izy izany dia tena tsy dia afaka niaina loatra
andreny fa rehefa tena natazana fotsiny ary izy eto hoe ohatr'izao ka ilay fanandevozana ataonyity fireneny ity ho an'ny vahoakako dia mba ohatrany ahoana no tokony positioneko ny tenako izany ao anatin'izany. Enti-po be loatra izy dia nahavita namono Egyptianina moa izy dia nanafina le razana dia avy eo amin'izay mbola tena hoe ohatrany ahoana ny tohiny natahotra izy ary rehefa fantany hoe ho tratra izy dia tsy maintsy hiatrika an'izay conséquence izay dia lasa mitsoaka. Tsika koa indraindray eo amin'ny fiainana tena ohatr'izany hoe tsy fantatritsika loatra hoe ohatrany ahoana ny andohantsika. Eny e, mety hoe teto an-teraka, teto any lehibe sotrao fa mazany tsika mandeha amin'ny fiainana tsy tena mbola mahafantatra loatra le tena identité antsika hoe iza marina moa za, inona marina ny tena antony atongavako eto an-tany. Ary misy amin'izay fotoana tsy maintsy hiatrika an'izay tsika hoe io amin'izay ara le tokony ataonao eo amin'ny fiainana. Ity amin'izay le tena hoe identité anao. Ity amin'izay le tena antony naharian'Andriamanitra anao dia eo amin'izay tsika mila maka safidy ary mafy io safidy io. Tena mafy io satria mitaky antsika io hiala amin'ny mahazatra. Eo amin'izay tsika lasa mahafantatra hoe efa ity zavatra ity tena tsy any amin'ilay lalana tena tokony hiviliko hoe na dia ataontsika ary hoe nety ihany le izy hatreto. Fa rehefa tonga amin'izay ity fotoana ity tena mitaky antsika amin'izay haka an'ilay décision. Ary io dia tsy ho vita ara-nofo fa izay mihitsy mampatonga antsika nomen'Andriamanitra ilay hoe lalana sy famarinana ary fiainana izay Jesosy Kristy izany. Satria avy amin'ny lalany, avy amin'ny fandraisantsika anazy ho tompo sy mpamonjy antsika no mahafahantsika lasa ilay hoe mitovy endrika amin'Andriamanitra. Ilay fanahy mitovy endrika amin'Andriamanitra satria amin'io fotoana io amin'izay tsika afaka misaina tahaka n'Andriamanitra, mahita ny fikasan'Andriamanitra satria io ilay fanahy hoe nateraka indray rehefa avy nandray an'i Jesosy Kristy isika. Izany hoe avy amin'ny alalan'ny fibebahana tena tompo mibebaka noho ny ota nataoko. Na ny zavatra fantatro na tsy fantatro fa indrindra ireo izay fahotana nataoko mibebaka ny amin'izany ary tena mandray anao a Jesosy, mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Izay anieny le vavaka ataontsika ahafahantsika mandray azy ary eo amin'izay zay le hoe nateraka indray. Ianao tsy hoe naverina naletika tany an-kibo dia naverina nateraka indray ny vatanao fa ilay fanahintsika no nateraka indray. Noho izany amin'izay hoe nateraka indray izay ohatran'ny zaza mbola vao nateraka tsy maintsy mbola karakaraina, tsy maintsy mbola atao daholo izany ny zavatra fanaontsika amin'ny zazakely vao teraka satria ny fanahinao mety hoe vao nateraka indray ianao fa mila mianatra miaina, mila ampianarina miaina, tazaina mba haiaina ary beazina mba haiaina amin'ilay fiainana vaovao. Izay ilay fiainantsika kristianina ary izay mihitsy ilay hoe dia mankany amin'ny fampanantenana satria eo amin'izay ianao rehefa nateraka indray dia manana an'ilay fiainan-baovao izany. Efa lasa ny taloha iny Baiboly fa ny vaovao indray izao. Ka itsika ao anatin'izany dia nafahan Jesosy Kristy daholo ny otantsika. Teto koa moa sesy tena hoe réaliser izy hoe ve za ty ve ohatr'izao tokoa le tena fiainana dia nandeha nilefa ary 7 taona izy tamin'ny foana nanao ny fiainana normal araka ny fiverantsika azy hoe normal moa izany. Fa rehefa avy eo amin'izay tonga ny fotoana ny antsoin'Andriamanitra azy satria tena efa tsy zaka ny ain'ny vahoaka Israelita intsony ilay fanandevozana. Tena mafy ilay izy. Fa indrindra tena mba tian'Andriamanitra halalaka ny zanany. Tena hoe hiderana azy, hanompo anazy, hiaraka hiaina aminy ary izay zavatra izay ilay fiainana, ilay fiombonana amin'Andriamanitra no tena tiany. Kanefa rehefa mbola ao anatin'ny gejany fahavalo tsika dia tsy afaka ny hanao an'izany. Tena sarotra ny hanao an'izany. Ka ohatr'izay mihitsy hoe ohatra hoe mandalo aretina mafy dia mafy ianao. Indraindray tena sarotra le na mivavaka ary indraindray tsy vita. Na ny teny amin'ny olona raha hoe tena mba hampio satria tena tafalatsaka ato anatin'ity aretina mafy ity. Sarotra. Ao anatin'izany koa ohatra ny gejany fahotana, voagejany fijangajangana, voagejany fahavetavetana, voagejany kolikoly, voagejany trosatrosa eto sy eroa, voagejany ny zavatra maro izay tsy voatanisa.
zavatra tena hoe iainantsika isan'andro eto an-tany ka tena mila mpamonjy sika reto kanefany tsy maintsy miainga avy aminao, miainga avy amin'ny tenanao no misafidy hoe tena te ho afaka, tena te hiaina n'ilay fampanantenana, ilay antony naharian'Andriamanitra anahy satria tsy te hiaina ao anatin'izao fatotro izao intsony. Ary asian'Andriamanitra opportunité foana eny amin'ny fiainana ahafahanao mitodika aminy amin'ny fotoana tsy ampozinao. Teto izao Mosesy nandeha izy dia nahita an'ilay hazo dia ohatry ny gaga ihany izy hoe ohatry misy afo nefany ohatry ny tsy may le hazo fa inona ary io dia nisintona ny sainy le izy dia lasa izy nandeha nakeny dia nihaona tamin'ny tompo. Ohatry ny ahoana ny fiainanao? Ohatry ny ahoana ny nihaonanao tamin'ny tompo? Sa mety ozy izy ianao tena mbola tsy fantatro, tena mbola tsy haiko satria mbola ohatry ny tsy nanana expérience mihitsy hatreto hoe tena natsapa hoe tena ny tompo tokoa izany miresaka amiko izany. Mety hoe anisan'ireo olona izay hoe efa tena niaina tao anatin'ilay hoe fanjakan'Andriamanitra ianao, le tena efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao, efa nandeha ny fiainana, efa tena hoe anisan'ny tompo nandraikitra tao am-piangonana, nanao fikambanana, efa nandeha mission, nanao camp, nanao zavatra maro dia maro fa mety hoe amin'izao vanim-potoana izao ianao tena hoe reraka, mety hoe kivy amin'ny fiainana, mety hoe ahoana koa ary izany Andriamanitra izany. Ohatry ny hoe de plus mandroso ao anatin'ilay fiainana, de plus ohatry ny hoe mijaly izany mibetsaka ny sedra andalovako mba ohatry ny ahoana ihany ary izany. Dia izay ilay izy reto eto an-tantsika hozy izy Jesosy tsy maintsy misy zavatra mianjady antsika kanefany mahereza, miatanjary mahereza satria izy ilay mpampahery antsika no efa ao anatintsika. Izany hoe hamazanany antsika, tsy hamela antsika ho potraka izany izy. Teo antsika niresaka momba ny Josefa, firy taona tany am-ponja kanefany misy lalana foana namoahan'Andriamanitra azy satria misy antso manokana tao mila nataony. Ianao mety mieritreritra hoe zanga Mosesy, zanga Josefa, zanga hanao zavatra goavana be tahaka izany. Indraindray ny reto ohatra hoe amaray aman-dreny no antony iantsoan'Andriamanitra anao satria io zanaka tazainao io natsoan'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainany. Mety hoe hitaiza ray aman-dreny efa osa izany. Mety hoe izay no antsonao eo amin'ny fiainana. Mety hoe hanangana orphelinat ny antsonao eo amin'ny fiainana. Mety hoe hizara baiboly any amin'ny tanàna mbola tsy nisy nahalala izany hoe Andriamanitra izany no andehananao. Tsy fantatro hoe inona ny tena antom-pisianao eo amin'ny fiainana fa tena na inona dia tsara foana ny fikasan'Andriamanitra ho antsika. Ity ohatra anankiray ity dia mazàna averimberiko amin'ireo zanako sy ny ekipa hoe indraindray tsika rehefa mijery trano mijoalajoala, inona no tazantsika voalohany? Ny akanton'ilay aty avelany. Mahita oe ilay varavarankely tsara tarehy be mihitsy, oe ilay vavahady tena mba voarafitra tsara, oe ilay tafo tena tsara be, tsisy eritreritra mihitsy hoe tiako be ilay fantsika mampitohy an'ilay hazo, tiako be mihitsy ilay lalotra natao eo anelanelan'ilay biriky. Tsisy mieritreritra an'izany fa ilay zavatra hita ety avelany tena misarika ny masontsika satria izay ilay zavatra hita ety avelany. Kanefany raha tsy misy ilay fantsika mampitohy, rehefa tsisy ilay lalotra natao tsy hijoro mihitsy io trano io. Ka izay ilay izy indraindray mety hoe ianao ilay fantsika, ianao ilay lalotra ao anatiny ao, tsy dia lasa mieritreritra hoe zaka ohatry ny tsisy dikany ohatry ny kely balitika kely izany zavatra ataoko izany, ity fotsiny ve? Kanefa ny zavatra rehetra miara-miasa daholo noho izany. Na inona position misy antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tena sarobidy daholo. Ary ny olona tena efa miasa ao anatin'ny fanompoana sy tena efa hoe mitarika, tena efa hoe manao mandray andraikitra izany na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny tanàna na any amin'ny mission rehetrarehetra any dia mahafantatra fa manan-danja daholo ny zavatra rehetrarehetra apetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Fa indrindra manan-danja daholo ny olona rehetrarehetra apetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary anisan'izany koa ianao, manan-danja ianao, tena hoe lehibe lavitra noho ny eritreretinao, ny fomba fieritreretan'Andriamanitra momba anao. Satria tena tiany loatra ianao ary tena hoe sitrany dia sitrany ny tena iainanao tanteraka
lay fampanantenana efa nomeny satria izay no antony tena hoe iarovany anao, tena hoe amatsiny anao, mampisy anazy eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Ka ireo zay mazoto mitady azy dia tena ahita satria rehefa mandondontsika ozy izy dia hanokatra ny varavarana izy, rehefa miantsontsika mamaly izy. Ka mila tena mifikitra tsika satria Andriamanitra dia mamaly soa foana andro izay tena mikiry mitady anazy. Move enao mitady anazy, move enao ao anatin'izany fotoana izany hoe na ahoana zava-misy Tompo tena hiaraka aminao foana, tsy hamelanao ka aza vela Tompo hiaraka aminao foana. Ok, zay ary aloha ny androany fa efa lavalava ihany zay fa te hitondra antsika ao anatin'ny vavaka eto am-pamaranana satria tena fantatro loatra hoe milanja ny vavaka dia tena mahery ao anatin'ny fiainantsika. Ka na inona zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao tete hanolotra an'izany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Famelohan'izany aloha dia te hanontany satria ity fanontaniana ity no fanontaniana important indrindra ho antsika olombelona eto ambonin'ity tany ity. Ary tena raha misy ary fanontaniana be dia be ny fanontaniana afaka ampiasaintsika eto an-tany hoe aiza ny asa, aiza ny anatra, iza no vadiko, firy no zanako, inona izany rehetrarehetra izany important daholo. Fa ity fanontaniana anankiray ity ny important indrindra dia hoe move efa nanolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao ianao. Satria izy irery ihany ny lalana sy famarinana ary fiainana, ary tsy misy afaka makany aminy raha tsy makany an-danitra, mandova ny lanitra mandrakizay raha tsy avy any aminy. Tsika tsirairay avy eto ambonin'ny tany tsy maintsy ho faty daholo, na roviana io na roviana. Ary rehefa maty tsika dia hoe voasoratra fa na andeha any amin'ny afo be mandrakizay na andeha any an-danitra mandrakizay. Ka eto les décisions mila raisitsika hoe ohatry ny ahoana ny tiantsika tongavana any an-danitra mba tsy ahafahantsika hijaly any amin'ny afo be mandrakizay dia hoe mandray an'i Jesosy Kristy. Ka te hanontany ianao tena sura venao dia efa nandray an'i Jesosy Kristy satria tena tsy hoe avy aminy hoe andray aman-dreny fa ny kristianina izany hoe nianatra tamin'ny sekoly kristianina na hoe za efa mandeha any am-piangonana foana, za tena anisan'ny tompona andraikitra ao am-piangonana, za mandeha mission, za tena manotrona missionnaire, za mikarakara camp, za manao an'izao, za manao an'izao. Reny dia vokatry ny mahazanak'Andriamanitra antsika no ahafahantsika manao soa sy manao zavatra ohatr'izany, fa tsy reny no mitondra antsika handova ny lanitra fa ilay fandraisana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Andaontsika hiaraka hivavaka ary. Andriamanitra iray io misaotra anao indray no ity fotoana ity dia misaotra anao hoe omenao plateforme tahaka izao izay tena hoe afaka miaraka mandalina, miaraka mianatra, miaraka mandroso indray eo amin'ny fiainana. Ka na inona zavatra misy mandalo sedrainana ao anatin'ny fifaliana ihany koa Tompo dia tena hoe tianay foana no miaraka aminao sy mifikitra aminao. Androany dia te hivavaka ho an'ireo rehetra izay mbola tsy mahafantatra loatra hoe ohatry ny ahoana izany famonjena izany na hoe ohatry ny ahoana izany mandova ny fiainana mandrakizay izany, fa indrindra ihany koa hoe miaina an'ilay fiainana eto an-tany ao ambany fahasoavanao Tompo dia tena mivavaka mba tena hisokatra amin'ny fon'ny tsirairay avy, andray anao indray amin'izao fotoana izao. Ka te hanentana ny tsirairay avy hoe ndao tsika hivavaka, ndao hivavaka ny hoe Tompo mibebaka ny amin'ny fahotana rehetra nataoko matsapa hoe tena voafatotra ary mila mpamonjy dia ianao izany Jesosy Kristy. Ka androany dia te hanolotra ny fiainako anao manontolo, mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako androany, ary manantena hoe tena hiaraka aminao, hianatra ihany koa ary handroso foana manomboka eto mba ahafahako tena mandeha ao anatin'izany hoe dia ao amin'ny fampanantenana efa nataonao ho an'ny fiainako. Misaotra anao noho ny fisianao, misaotra anao noho ny famindraponao ary indrindra ny fahasoavanao izay mitondra ahy hatrany isan'andro eo amin'ny fiainako.
amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vatako izany. Amen. Eny arary zareo raha ohatra ka nahasoanao ny fandaharana ary mbola te hijery ny manaraka ianao izay ho alefako eto isan-kerinandro dia manaintana anao hisabone amin'ilay chaîne ary koa j'aime an'ilay vidéo mba hahafahantsika tena hoe manitatra anazy ity ary koa mba hakasika olona maro fa indrindra hoe afaka zarainao ihany koa izy ho an'ny namanao raha ohatra ka fantatrao hoe mety hahasoa anazy eny ara fa dia samy eo mba fahasoavan'i Jesosy Kristy daholo tsika rehetra. Tiako miaraka aminao